Faltafaraka aminao ndray toko lasitoko vavy amin'ity takarivo ity manolotra ny araba ihany koa manasanao ampanajana anaraka ny fampalalamba vao hatramin'ny farany ny fiverenan'ny Madagasikara ao anatin'ilay antsoina hoe agoany fanokevitra maro samihafa no entin'izay hoentina amintsika zany amin'ity takariva ity eo ihany koa ny tatitra avy amin'ny zandarmarim-pirenena tao anatin'ny fanamariana ny fety-pirenena sy ny hetsika mahafapana rehetra teto amin'ny firenena ihany koa. Akoatra ireo ny dingana vita amin'ny fampiarana ny politika kapen'ny fanjakana dia hoentina aminao ihany koa amin'ity takariva ity raha nisorony filoha amerikana Andriamatoa Barack Obama tsy isan'ny mpikambana ao anatin'ny AGOA i Swaziland dia naverina ho isan'ny misitraka izany indray isika eto Madagasikara nanomboka omaly 9 jona 2012. Omaly 9 jona no naveriny filoha amerikana Barack Obama ao anatin'ny firenena ao anatin'ny AGOA na African Growth and Opportunity Act i Madagasikara. Raha ny fanambarana navoaka ny serasera maso amerikana omaly dia miatra avy hatrany izany. Notsindrin'ny fanambarana fa taorian'ny fanonganam-panjakana zenista tamin'ny taona 2010 dia nesorina tsy ho isan'ny firenena mpikambana ao anatin'ny AGOA i Madagasikara nanomboka ny voalohan'ny volana janoary taona 2010. Ny fanapa-kevitra momba ny famerenana ny Madagasikara ao amin'ny AGOA dia azo adika ho fiverenan'ny firenena malagasy amin'ny lalan'ny demokratika ary koa ny fahavononan'ny filoha Hery Rajaonarimampianina ampahafantatra bebe koa momba ny fangaraharaana hiady amin'ny kolikoly ary hanomboka ampiarina indray ny toe-karen'i Madagasikara ho hiatrany ny fanambarana. Raha noho ny fisian'ny fifidianana naomby tamin'ny faran'ny taona 2010 teo nahafahana handroso tamin'ny fananganana gouvernemanta demokratika voalohany taorian'ny fanonganam-panjakana nisy nandritry ny taona 2010. Nisy ireo dingana nataon'ny États-Unis mba hamerenana ny fifandraisana amin'ny Madagasikara talalan'ny fanesorana ireo sakana mifandraika tamin'ny fanokana-panjakana ka tsy nahazoan'ny gouvernemanta malagasy fanampiana mivantana ary nanasa ny filoha Hery Rajaonarimampianina natrika ny fionana tampony izy izay niarahan'ireo mpitarika amerikanina sy afrikanina ny Washington tamin'ny volana aogositra. Raha naverina ao anatin'ny AGOA i Madagasikara dia nesorina tsy ho anisan'ny mpikambana intsony kosa i Swaziland hanomboka ny voalohan'ny volana janoary 2012 avy izao.